isika rehetra ny tokantrano manaraka ity flash cyclone ity. Ny ekipan'ny Météo Madagasikara moa dia miasa andro aman'alina manaraka tsy tapaka ny fivoaran'ny rivo-doza ava io. Cyclone tropical no niditra teo Tamatavy tamin'ny iray ora atoandro teo eo, ary mbola izay ihany no tanjaka entiny amin'izao itenenantsika izao dia mahatratratra ny amin'ny 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, ary mahatratra 20 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra, ary manelanelana ny Brickaville sy Toamasina faharoa no misy azy amin'izao ora itenenantsika izao, izany hoe amin'ny fitory. Ireto distrika sy faritra ireto ary dia iangaviana mba hanaraka izay toromarika mifanaraka amin'ny loko voaray. Ao ny Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Atsinanana dia mahazo ny filazana amin'ny loko mena na ny filazana loza mitatao. Ireto distrika ireto izany: Ambatondrazaka, Amparafaravolo, Anosibeanala, Moramanga, Fenoariva Atsinanana, Mananaravaratra, Maroantsetra, Nosy-Bora, Sainte-Marie, Soanieranivongo, Vavatenina, Antanambao-Manapotsy, Manoro, Marolambo, Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa, Vatomandry, Vohibinany, Brickaville, Ifanadina, Ikongo, Manakara, Mananjara, Nosivarika sy Vohipena. Ireto faritra sy distrika manaraka ireto indray dia mahazo ny filazana amin'ny loko mavo na filazana loza manambana. Dia ny faritra Isava ao amin'ny distrikany Antala, ny faritra Sofia distrikany Mandritsara, ny faritra Betsiboka ao amin'ny distrikany Tsaratanàna, ny faritra Alaotra Mangoro distrikany Andilamena, ny faritra Analamanga ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo, Andramasina, Antsorobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Manjakandriny, ny faritra Itasy ao amin'ny distrikany Arivonimamo, ary ny faritra Ivakinankaratra ny any Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa sy Betafo. Ny ao amin'ny faritra Moronimanida ireto distrika manaraka ireto no mahazo ny filazana loza manambana: Ambositra, Fandrina sy Manandrina. Ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana dia ny any Befotaka, Farafangana, Midongy Atsimo, Vangaindrano ary Vondrozo. Ny any amin'ny faritra Aotimatsiatra kosa indray dia ny any Ambalavao, Ambohimasoa, Fianaratsoa voalohany, Isandra, Lalangina, Vohibato, ary ny any amin'ny Orombe dia ireto distrika ireto no mahazo ny filazana loza manambana izay miloko mavo, Iakora sy Ivohibe. Dia manaratsy tapaka hatrany ny vaovao mahakasika ny rivo-doza, fa omenay ianareo isan'ora, isa-minitra ihany koa raha ilaina izany ao amin'ny Facebook-ny Météo Madagasikara, ary afaka manontany mivantana ianareo amin'ny numéro izay misoratra eto ambany eto. Dia ankasitrahany indrindra mandra-pitafatra kilasy vavy.